Bijouterie, vite vous la mail. Tongava malaky en galerie Cive Tsara Lalana, au premier étage, box 0. Manolotra ho anao ny Le Jite. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat Manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Falerie Bandi, Villa Prado Antanmen. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Le Jite. Mitsakitsako tchin-tchin miaraka amin'ny Le Jite. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ny fotoanany Le Jite eto amin'ny Jumina amin'ity zoma faharoa amby roapolo ny volana septembre taona fito amby folo sy arivo ity tompoko lasy tompoko vavy miarabanao indray izay ndao rahantsika avy hatrany lohatem-baovao ho any androany. Nivoaka ny fonja androany filohan'ny fikambanana afary malagasy rehefa nigadra eritaona an-tranomaizina. Mitoetra ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny famahana ny olana ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Andian-jiolahy miisa fito malaza amin'ny sintomahery sy ny fanendahana no tratran'ny polisy tamin'ity herinandro ity. Mbola olana eto amintsika ny tsy fampiny foto-drafitrasa andraisana an-tanana ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia namaly ny antsonjaina ataon'ny filoha amerikanina Donald Trump ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un androany. Ambifaliana tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva izao miarabanao ary manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Iresaka mahakasika ny famatsianaratra sy ny famahana ny olana mahakasika izany isika ao anatin'ny alaune. Famelona rahantsika izany dia fantaro ary fa nivoaka androany didim-pitsarana mahakasika ny raharaha afary malagasy. Nivoaka androany tokoa ny didim-pitsarana ambony momba ireo fitoriana miisa 400 izay niampangaran'ny filohan'ny afary malagasy ka no ahafahan'ny fitsarana madiodio ny tenany. Nivoaka ny fonja androany ihany araka izany ity filohan'ny fikambanana afary malagasy ity Andriamatora Fanomezantsoa Jean Irina rehefa nigadra teny an-tanimora nandritra ny eritaona. Vaovao mahakasika ny famatsiana herinaratra dia mitoetra ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny angovo ho an'ny famahana ny olana ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Itoy ny fiara-miasan'ny Jirama amin'ny orinasa Green Yellow izay amokatra herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro izay mahatratra 20 megawatt isan'ora amin'ny alalan'ny foibe famokarana herinaratra amina centrale photovoltaïque ao amin'ny distriktan'ny Ambatolampy tonga anjery ny fanorenana ny foto-drafitrasa androany niaraka tamin'ny ministry ny angovo Iandra Lainandriamasy sy Doda Rahajarinjato raha mitondra amintsika ny andindiny-baovao. Taorina nametrany le foibe famokarana herinaratra amin'ny alalan'ireo panneau solaire lehibe sy maro na centrale photovoltaïque tetsy akoron-drano farany teo dia vonina metraka toy iny amin'ny tanàna Menabe fokontany tsy mialonjafo distrikna Ambatolampy ao anatin'ny faritra Vakinankaratra indray izao ny orinasa Green Yellow izay mpiara-miasa amin'ny ministerin'ny angovo amin'ny alalan'ny orinasa Jirama. Aujourd'hui, il va y avoir la puissance totale de ce projet, ça va être 20 MW installés avec une production d'à peu près 30 gigawattheures par an. Et le nombre de panneaux comme ça qu'il y aura, c'est 75 000 approximativement, hein, c'est à quelques centaines de panneaux près. C'est 75 000 panneaux. Il va y avoir près d'une centaine de conteneurs qui vont arriver et charger les panneaux. Ils seront posés tous entre le mois de mars et le mois d'avril. Et la centrale, elle devra commencer à fonctionner à partir du mois de mai de l'année prochaine. Mai-juin, la centrale sera opérationnelle. Parce qu'une centrale de ce type-là, on ne la fait pas fonctionner du jour au lendemain. Ça nécessite plusieurs semaines de mise en service. Et ces semaines de mise en service auront lieu entre le mois de mai et le mois de juin de l'année prochaine. Aujourd'hui, on est en train de parler de sommes relativement importantes pour nous. C'est-à-dire on est en train de parler de plus d'une vingtaine de millions d'euros.
eo andalam-panadiovana ny tamin'ny refitelo amin'ny telopolo hektara asianan'ireo panneau solaire maro amin'izao fotoana ity orinasa ity. Foto-dravitra izay antena nampy antsika amin'ny famatsiana herinaratra ho antambazotra na famatsiana herinaratra eto Antananarivo sy manodidina. Manamaivana le ataontsika hoe sara famokarana zany ary mampatonga ny famokarantsika fomba famokarantsika ho moderna kokoa ary manaja ny tontolo iainana. Ny vidiny aloha zany dia tsy maintsy zay ressource stratégique ny resaka énergie ary maha-stratégique zay zany dia tsy maintsy encadrer ny fanjakana na administrer foana ny prix na iza eto ambony tany dia zay satria manodididina moyenne ny resahako zao fa tsy miteny hoe tsy maintsy zay arakaraka ilay toerana amokarana sy fomba famokarana dia moyenne zany zao mbola amokarany jirama ary zay le hoe faty antoka be any jirama anaovana fanjakana n'ilay subvention dia moyenne 26 cents ny amokarana azy nefa mivarotsika zao dia eo amin'ny 15-16 cents eo $2 ny resahantsika. Aoriny fahavitany fametrahan'ireo panneau solaire hatramin'ny volana aprily amin'ny taondasa dia efa afaka amokatra herinaratra izany nomboka ny volana jona avy io. Aoriny zao dia nanambara ny mbola vonona iary asa amin'ny fanjakana malagasy amin'ny famahana ny olona amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika ny orinasa Green Yellow. Mbola makasika izay vaovao izay hatrany dia nomafisy ny ministry ny angovo androany tetikasa ny fitondram-panjakana ho an'ny faleovan-tena ara herinaratra amin'ny alalan'ny fafany tsirairay mamokatra herinaratra ho azy manokana. Tetikasa izay efa nankatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ary aroso ankatoavin'ireo interniera roa. Manazava izy misy makasika izay ity fanadiadiana izay nataony Andra Andriamasy sy Doda Rajarinjato ity. Tetsankila ny taoriny fanapa-kevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana malagasy amatanteraka ny olona famatsiana herinaratra maneran-nosy indrindra fo an-tanan-dehibe toana Antananarivo dia nantsoavy ministerin'ny angovo an'izay afaka hamokatra herinaratra ho azy manokana. Zay afaka manao rehetra famokarana angovo amin'ny herin'ny masoandro zany na amin'ny alalan'ny rivotra ihany koa zany dia samy manao daholo fa efa nandray fepetra fanjakana fa tsy andoavana aba ary eto koa zany dia miantso ny tompon'andraikitra rehetra fa tsy andoavana aba na ny madinika na pièce détachée zany na ny produit fini momba ny famokarana herinaratra droit de douane le aba resako ary hetra zany TVA dia tsy andoavana ary ny olona izay amokatra amin'itony sehatra itony dia mahazo le ataontsika hoe abattement fiscal de 50% amin'ny impôt sur le revenu. Tanjony sy ny faleovan-tena tsirairay na ireo birao na ireo ministera sy androm-panjakana amin'ny famatsiana herinaratra ho azy. Ihena noho izany ny fandiniana herinaratra ataontsika ary itovy amin'ireo tanan-dehibe maro maneran'izao tontolo izao. Ny fetrany autoproduction zany dia maha autoproduction azy dia ny hoe anao manokana le izy fa raha ohatra misy mihoatra ny ianao mananambom-bavy ianao zany ohatra hainao amin'ny atoandro lasa mandeha miasa tsisy ampiasanao an'izay énergie eo aminao dia azonao atao mifanaraka amin'ny jirama na zay orinasa mividy herinaratra dia zay koa voalazan'ny lalàna tsinona vaovao hoe afaka mizara telo ny sehetry ny angovo zany dia eo ny mpamokatra eo ny mpitatitra le manana an'ilay ligne de transport le fil be iny zany dia eo zany mpitsinjara dia eo koa le mpitsinjara madinika ohatra ireny le mpivarotra crédit amin'ny téléphonie ireny dia rehefa atsoatsy zany dia efa tsy hisy tsony ny problème na hoe compteur sy anona zany sy fandoavana volany amin'ny jirama sy filarana be sisisy ireny fa tonga dia ohatrany amin'ny téléphonie io ihany mandoa vola ianao dia misy courant tsy mandoa vola ianao dia tsisy courant. Tetika azy tafiditra ao anatin'ilay volavolan-dalàna vaovao ifehy ny herinaratra sy hitahiry nasionaly any angovo maharitra izay manova ny vola sy fitantanam-bola ho an'ny famatsiana herinaratra avy amin'ny angovo maharitra. Efa nankatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta io volavolan-dalàna io ary aroso olan'ny antemera rotonta amin'ny fivelomben'izy ireo manaraka eo. Fantatra teto ihany koa fa hanomboka tsy ela ireo tetikasa goavana hanamboarana foibe famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rano izay isa 5 anerina ny nosy. Eny makasika an'ireny vaovao ireny itony actu ao ireny reto dokam-barotra ireto.
ankasitrany sika tompoko lasitobava mbola manaraka hatrany ny LEJT ao anatin'ny actu isika izao. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana sy ny trangam-piarahamonina. Andian-jiolahy miisa 7 mpandroa mba mpanendaka ary mpanao sintomahery no voasambotry ny polisy tamin'ity herinandro ity. Tsy mino amin'izay asa ratsy izay fotsiny anefa izy ireo fa sady midaroka sy mikastanana ireo olona endahiny ihany koa. Mitatitra amintsika ny fanazavana avy amin'ny komisaria teny Mahamasina ary Miarso Rotsiravaka sy Misa Razafinjatofo. Voasambotry ny polisy ireo 3 lahy malaza ratsy amin'ny fanendahana sy fandropana ary fanaovana sintomahery eny amin'ny faritry Lasibe sy ny tsena Nosbe. Fanaon'izy ireo ny mitondra sabatra sy manao sarotava. Efa misy kosa ny ora fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 10 ora alina sasany ary amin'ny 2 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina. Tsy mionona amin'ny fanendahana izy ireo fa midaroka sy mikastanana ny olona sendra azy ihany koa. Noraisim-potsiny teo ampanaovana ny asa ratsy ny izy 3 lahy ny aliny talata lasa teo na dia nilaza ho mpiandry faty aza rehefa tratra ny mpitandro ny filaminana. Le fomba fiasan'zareo moa zany dia raha vao misy olona mialany dia songonany mody misy anankiray amin'zareo mandeha tongotra misongona aloha mandeha mafampa sao tonga lolo any dia manakana iny dia ny avatoriny efa misy ekipa hafa manakenda sy manambatra sabatra. Miaiky ny eloka nataon'izy 3 lahy. Nisy olona 2 mpandray entana alatra toy ny finday ihany koa voasambotra niaraka tamin'izy ireo. Mbola andalam-pikarohana ny naman'izy ireo hafa ny polisy. Ankoatr'izay olona 2 hafa nanendaka am-piatsena teny namotana ihany koa no tratra ny polisy androany maraina. Mbola andalam-pamitorana azy ireo ny manam-pahefana ka ny alatsinainy ho avy izao izy ireo no atolotra ny fampanoavana. Fantatrany koa fa io tolakandro io dia nisy andian-jiolahy nikasa anafika teny amin'ny faritry Tosiny no lavy ny balan'ny polisy tetsy amin'ny nanoloan'ny kianja makitetsy Andotapenaka hoentsika amin'ny vao manaraka ny fanadina makasika izay feo misehitry ny fitsarana kosa makasika ny mpisolovava. Olan'ireo mpisolovava hatreto ny kolikoly maro mantsy ireo misoloky ny asan'izy ireo raha nambarany filohan'ny olavitry ny mpisolovava tamin'ny Pierdina Razafindramanana sy Dolfa Rakotoniainy. Tsy misy afa-tsy ny fanarahan-dalàna araka izany no vahaolana na roso fanadihadiana. Maro ireo dingana rana alohan'ny atongavana ho mpisolovava. Anisan'izany ohatra ny fahazoana diplôma amin'ny lalàna eny amin'ny ambaratonga ambony. Manao faninanana miditra amin'ny sekoly ambony manofana ho mpisolovava. Dia rehefa mianatra izy mandritra ny heritaona mahery kely eo dia mahazo ny atao hoe kapana certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Dia izay izy vao mampiditra ny taratasy fangatahana aty amin'ny olavitra. Ny kolikoly hatreto no olana sedraindreo mpisolovava eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Antony mahatonga ny olavitry ny mpisolovava anohitrany ny ady amin'ny fanarahana ny lalàna. Lalàna efa nazavaina hatramin'izay fa ny lalàna misy lalàna tokony havoazana maromaro zany mba hanarahantsika ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiarovana. Dia ny fitondram-panjakana efa manitsy satria misy lalàna vaovao zao tokony efa hivoaka tsy ho ela angambany. Ny tombo 430 indray ireo mpisolovava mpianatra rà izay nanao ny fianianany teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy omaly tolakandro. Fenivon'ny fitsarana trano dia naonka fanambarana androany anivon'ny syndicat mpitsareta Madagasikara fanateraka fitokonana mandritra ny fotoana tsy voafetra izy ireo anomboka ny 17 Septembre ho avy izao no ny fahatsapan'izy ireo ny tsy famaliny anivon'ny ministera mpiay azy ireo ny fitakiana sy ny fampiresana eo aminy sy ity ministera ity. Fa ny vaovao sosialy manaraka makasika an'ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina. Mbola olana eto amintsika ny tsy fampiny fotodrafitrasa andraisana tanana ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina raha nambara ny mpanabe iray izay tafaresaka tamin'ny Miarso Rotsiravaka sy Misa Razafinjatovo. Kendrena ny ananany ireny olona manana fahasembanana ara-tsaina ireny fizakantena amin'ny alalan'ny fanabeazana izay omena azy ireo. Manamafy izany ity fanadihadiana manaraka ity. 10 teo amin'izao fotoana ny olona manana fahasembanana ara-tsaina sahany eto amin'ny tiakany eto Androhibe ity. Enim-bolana hatramin'ny 5 taona ny salan-taonan'ireo afaka raisina an-tanana eto.
miompana amin'ny maha-olona manontolo ny fanabeazana omena satria tanjona ny ananan'ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina fizakanteny araka izay vitany. Na dia hoe fivelakana izy fifaliany fotsiny eo amin'ny fiainana ary rehefa mbamivoaka izy mananamana izy manana aktivité izy dia efa zava-dehibe izay na dia hoe mavesatra ny fahasembanana. Marisika amin'ny fampidirana ny zaza manana fahasembanana ara-tsaina amin'ny ankany tahaka izao ny ray aman-dreny malagasy hoy ny tompon'andraikitra. Olana kosa nefa ny resaka foto-drafitrasa ferana tsy ohatra ny 12 isaky ny mpanabetsinina ny ankizy raisina raha hoan'ny eto Androhibe manokana. Raha mavesatra ny fahasembanana dia eo amin'ny hoe ankizy 5, ankizy 9 dia tsy afaka andraidraisa izany, tsy afaka mandray fa izay moa izany antsoavy ihany koa atao amin'ny fanjakana. Efa antitra satria mananika ny 70 taona mahery ihany ny trano ny orona voalohany teto amin'ity akany ity no avaozina araka izany ny foto-drafitrasa ary nandaniana vola amin'ny tetina 530 tapitrisa ariary vokatry ny fiara-miasa amin'ny DCI Monaco sy ny handicap international. Amin'izay sehatra ny fampianarana izay hatrany ao anatin'ny zavatra andaniana fotoam-pialan-tsasatra kosa. Nandritra ny fotoam-pialan-tsasatra dia nisy ny fifananana mahakasika ny bots messenger izay nokarakarainy ny ministeran'ny postra fito no isan'ireo nahazo loka tamin'izany ampivoarana ny fahaiza-manao ny tanora moa no tanjona ao anatin'izany araka ity ansipirim-baovao izay hoentiny Pierre Dina Razafindramanana sy Kasambola manana amintsika ity. Raha toa ka fotoana hialana voly ny fotoam-pialan-tsasatra, misy hatrany anefa ireo tompon'andraikitra miezaka mikatroka zavatsoa hanampiana ny tanora. Ny tanora izay ho avy ny firenena ary tompon'andraikitra amin'ny fampivoarana izany. Nandritran'izay 10 herinandro izay teno Antananarivo, maro ireo animation izay natao tao anatin'izay vacances numériques izay anisan'izany ny journée web dev izany hoe fotoana anankiray nanaovana conception ana site web anankiray nandritry ny ray andro. Teo ihany koa ny fampianarana manao création na bot ho an'ny messenger moa izany natao tamin'ity fa mbola ho avy ny manaraka. Teo ihany koa ny mini hackathon izay nanaovana concours namokarana logiciel na application nandritran'izay tontolo andro izay ka nahafahana nahazo vokatra tsara izay tena mahafinaritra tokoa. Nanomboka tamin'ny 19 aogositra ka hatramin'ny 12 septembre lasa teo ny fifaninanana. Isan'ireo mpifaninana nahazo loka tamin'izany ny vondrona misy aniasina. Manampy amin'izay atao ohatra hoe mitany inona vaovao momba ny Champions League androany ohatra dia manome izy dia ankoatr'izay afaka manome météo izy, afaka misy fonctionnalité encyclopédique ao aminy. Fiara-miasa ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ny tambazotrana serasera iray ity fifaninanana nampitondraina ny lohateny hoe bots messenger ity. Maresaka resam-pirenena dia namaly ny fiantsina nataon'ny filoha amerikanina Donald Trump kosa ny filoha koreana tavaratra. Manoloana ny fandrahonana nataon'ny Donald Trump momba ny famotehana tanteraka ny Korea Avaratra dia namoaka fanambarany Kim Jong-un fa hovidin'ny filoha amerikanina Donald Trump lafo iny teny izay naloaka ny vavanidy ho rahantsika avy hatrany ary efa nadihadiana mahakasika izay. Tsy ny andriela fa androany ihany ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un dia namaly ny fandrahonana nataon'ny Donald Trump mahakasika ny amotehany tanteraka ny Korea Avaratra ny alarobia lasa teo nandritra ny fivoriam-be fa 27 ny vondrony ny firenena mikambana tao New York. Namoaka fanambarana androany Kim Jong-un fa olona mararisainy Donald Trump ary hovidiny lafo iny teny naloaka ny vavaniny. Ankoatra dia no mafisy ny filoha koreana tavaratra ihany koa fa ireny nataon'ny filoha amerikanina ireny dia fanambarana miantsy ady mafy indrindra teo amin'ny tantara raha ny tatitry ny sapan-draharaha koreana tavaratra ka CNA. Efa mananeritreritra ny andray fepetra manokana maliny ireny antson'izay nataon'ny filoha amerikanina Donald Trump ireny moa Kim Jong-un amin'izao fotoana raha ny fanambarana nataony hatrany. Ankoatra dia nitondra fanazavana ny amin'ny mety hanaovan'izy ireo andrana amin'ny fanapohan'ilay bombasy ao amin'ny ranomasina Pasifika ihany koa ny minisitry ny raharaham-bahiny koreana tavaratra. Raha tsy ahivina, hatramin'ny taona 2024 efa nahatratra eny ireo andrana ara-nokleary nataon'ny Korea Avaratra.
mariana fa naneo hevitra vetrany manoloana ity fikasany Korea Avaratra hanao andrana ara-nokleary ao amin'ny ranomasina Pasifika ity ny ministry ny fiarovana Japonais. Tsy azo ekena hoy izy ary tokony hojerena akaiky ny mahakasika izany. Ankoatra io dia nilaza ihany koa ny sekretera jeneraly ny gouvernemental japonais fa manohana ny fanapahan-kevitry Donald Trump ny amin'ny tokony hanomezana sazy-enjana ny fitondrana koreana tavaratra. Vaky tanteraka noho izany ny ady eo amin'ny Korea Avaratra sy Etazonia. Andrasana indray izay mety ho fivoarany toetrara. Fa misy 12 kosa ireo maty 12 naratra ary 20 tsy hita popoka ireo no antotanisa vonjy-maika hatreto vokatry ny rotsakorana na herivaiky namely tao amin'ny République démocratique de Congo ny aliny talata ifoa alarobia lasa teo. Tanàna misy roa tao amin'ny faritra Tsinana araka izany no tena voamafy ary rava tanteraka noho ny tondra-drano. Marobe noho izany ireo trabona tsy manan-kialofana taoriny ty loza voajanary ny tranga tao toerana ity. Mariana fa natobo vonjy-maika tamina toerana iray moa ireo trabona rehefa nidina anjery ny zava-mitranga any an-toerana ireo manam-pahefana. Izay no marina ity tapany voalohany an'ilay Jite androany ity iarahako amin'ny Godribana ny tapany faharoa ireto no miandry antsika. I DJ Gouty no vahiny ireo ankizy ao anatiny zanam-pandarana zaza-manontany androany. Anatin'ny SOS kosa dia zazakely menavava vao 17 andro monja saingy manana olana eo amin'ny fahasalaman'ny fo no entina amintsika. Ary farany ao anatin'ny hafakely lehilahy iray be vava indrindra maneran-tany no entina amintsika ao anatin'ny insolite. Ireny araka izany no mbola nasananao anaraka hatramin'ny farany le Jite mialohan'ny tena isarahana dia isy ny fanadiadiana dokavarotra mahakasika ny salon de la gastronomie izay entina aminao ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Ny crêpe H&H dia orinasa iray mpanao crêpe ary matianina amin'ny fanamboarana izany. Fahafantarany olona rehefa crêpe dia sucré ny ao an-tsaina fa amin'ity lafiny anankiray ity izy sady misy sucré misy salé. Misy karazany maro ny ingrédients ao anatiny raha tsy tiany ankoatrany hoe tsatsy fromage sy ny magret de canard sy ny fruits de mer dia hoy zao hoe misy karazany maro izy. Mandray anjara amin'ny salon de la gastronomie eto Andavamamba mandritra ny 3 andro ny crêpe H&H. Vonina ny hanome fahafampoanao izy ireo na amin'ny tsirony sakafo na amin'ny fandraisana. Ya, dia hoy zao hoe ianao le mijery io mihitsy no asaina tongava fa 1000 ariary zany misy ankoatranay zany eto za tsy hoe manao pub ho an'ny sasany fa zao hoe misy série de dégustation any ambadimbadika any fa ankoatran'izay io zay atoko ny crêpe H&H tongava fa manasanao zahay tongava fa reo efa vonina daholo ato ny lakozia efa mandeha mihitsy izy ato. Ankoatra ny eto amin'ny salon de la gastronomie eto Andavamamba misokatra ho anao isan'andro ihany koa ny crêpe H&H etsy Tanjombato sy Ambatonakanga. Efa mampolo taona maro ny orinasa Sfepi no mikarakara sy manamboatra loko, vernis ary vokatra natokana ho an'ny fiarovana sy ny fanaingona ny fanananao eto Madagasikara toy ny trano sy ny fanaka. Hatramin'ny niforonany, ny Sfepi dia mifantoka amin'ny tolotra sy ny kalitao tsara indrindra na amin'ny entana na amin'ny fomba fandraisana sy ny fanomezana fahafampon'ny mpanjifa. Sfepi, orinasa matianina mahafeny filan'ny orinasa lehibe na ny olon-tokana mandray anao ao amin'ny toeram-pivarotana sady toeram-pamokarana ao Ankadito Tsimbazaza eny amin'ny route circulaire. Ireo karazana vokatra hita ato amin'ny Sfepi: peinture, bâtiment, revêtements décoratifs, peinture marine, tôle, sol, piscine, routière. Peinture écologique, enduit, intérieur et extérieur. Vernis bouche-port, vitrificateur, vernis marin, lasure, traitement du bois, anti-rouille, colle à bois.
ary kintsika am'izao dia igotlibana no vahintsika hoany androany miarabanao dia miarabany androlalaina sy ny mpijery télé am'izao hoe faly miarabanareo mpijery télé nefa raha ny loha hevitra hoetiko eto zany dia loha hevitra mety tsy diana zako hitany nareo mpijery télé io ry androlalaina avy any pasana io fa loha hevitra hoe atao ahoana moa no mitondra an'izany fa dia alefaso aloha zany ny tarana hoe hiditra ao anatin'ny masolavitra mivadika isika Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Rehefa any ampivoambon'ny le Jite any ako zany dia resaka mombany misy loha hevitra ihany dia mampivadika masolavitra be ilay izy dia ny momba ny Donald Trump sy Kim Jong-un izao tontolo izao dia mivadibadika masolavitra mihitsy kosa amin'iny dia ny resaka Rohingya izay mbola tsy dia tena ataontsika loha hevitra be ilay izy nefa tena enjana atsika rehetra tsy maharaka an'ilay izy dia olona karazana foko anankiray avy any Birmanie ilay izy dia tratran'ny fandroahana tanteraka mihitsy izy zany hoe ny fomba fitrangany mety ohatran'ireny tany amin'ny faritra Yougoslavie taloha reny na ohatran'ireny tany Rwanda reny na ohatra zany fa ny mbola azo alalinina ilay izy fa raha ny zava-misy dia tena napitsika zareo ilay izy dia ao Bangladesh zareo amin'izao mampalahelo dia ilay teneniko anao hoe avy any am-pasana zao satria nandevina moa zany io moa zany ny fahoriana tsy hoe hozaraina ho tantaraina akory fa ny fifandraisan'ny malagasy fifandraisan'ny fianakaviam-be amin'ny resaka fasana moa zany azo atao ihany miresaka an'izay satria rehefa miditra ao anatiny ao dia misy mahay eo aloha zany ny tsara resana an'ilay izy amin'ilay resaka le hoe pratika satria voaina ny katana raha zay ny hidipasana ny fianakaviana moa zany raha fianakaviana dia mahafantatra zany fa dia efa zakatiana le naterina tsy hoe ho tantary anetiny momba an'izay akory fa ao anatin'iny aloha dia efa misy anaovana masolavitra mivadika anankiray satria tsy moramora le mitrapahoriana aloha zany dia misy tsy maintsy hoe noho ny afinondrano be loatra dia tsy voalaza noho ny réseau na téléphone sy ny tsy voantsy sisa fa le hoe rehefa miditra ao dia voaina amin'ny kadana dia voaina le varavarambe aloha dia rehefa ao anatiny mbola misy varavarana anankiray dia rehefa ao anatiny ao amin'izay dia indreo hoe ny razambe ao anatiny ao dia miditra ny tena satria misy an'ny tena ao dia misy ny anankiray mahafantatra leo anatiny ao dia manazava hoe ity dadafara ity nenifara ity nenito ity dadatoho ho an'izay milevina ao sy ny mbola ilevina ao dia miditra ao sady mijery hoe indreo zareo no hoe eto ny anay zany misy fandriana ny anay zao hoe anankitelo dia rehefa voatonontonona le anaran'ilay izy dia misy ny marika atao amin'ny ankapobeny hitadidiana fa rehefa manonona ny anaran'le olona ilay valala fiandrifasana zany dia tsapa hoe misy ny adidy amin'ny sotoavina momba fikarakarana ny rasana zany zay tokony manaraka atanatohatra mipetraka tsara dia hifanafarana mazava tsara ny anay zao ohatra natsofoka le lakle saika tsy mivola izy misy mahatsara zavatra zany satria fa ela tsy mivo zany dia mivoaina dia nivo ihany dia rehefa ao anatiny ao dia jerena le izy eo koa ny nahitana hoe le fanonona ny fianakaviana ao anatin'ny fifampiatsoana andavanandro ohatran'ny miavery le izy ohatrany hoe ao anatin'ny prala iraitapo rehefa resahan'ny ankizy zanaky ny prala iraitapo dia misy ny hoe dadatoa dadanaivo dadafara telo zay raha ohatra ka dimy le prala zany dia misy anabaviny ihany koa dia ahoana dadatoa dadanaivo dolo ny ampovoany dadanaivo 1 dadanaivo 2 sa hoe rehefa mifampiantso zany dia hoe dadanaivo andro lalaina dia misy nenito neny raivo neny fara dia rehefa miresaka ny olona eny tokotany eny na ohatra zany dia miresaka an'le hoe zanak'olo mirahalahy ray-tapo ho an'ny olona mahafantatra lesy ny olo dehibe sy ny voataiza ao anatin'ireo fomba fitenenana zay mety
fa raha nikizy a hitako efa manomboka tsy mahay miteny zany zavatra fiteny dia cousin cousine mba hifampitaizana ndray koa le izy le retsy nikizy a mba tokony tsy manao hoe toto berta i tonton Andrelaine ohatra anazy sao dia hoe tonton Goty fa ataovy hoe dadato le matoa tena teny gasy mihitsy le dada tena teny gasy mihitsy le neny rehefa any amin'ny sisiny any zany a dia misy ny hoe ongo vavy misy ny hoe zama dia rehefa avy indray fampiantso hoe valà inona moa ny atao hoe valà ny valà dia lehilahy anadahany vehivavy ho an'lain'le miantso vady na efa vadiny dia rehefa avy eo indray a misy zany a ny ohatra hoe mpivady anankiroa ka ny zanakireo mivady inona fifampihantsoan'ireo zay aloha tsy voavaliko zay a satria rehefa tena mandeha izy dia misy resaka ohatrany hoe ny ranoatra ny zodasy ny ohatr'izay dia misy ny hoe mpirahalam-panambadiana dia misy ohatrany anay zao a no ny antony ara fiainana dia any amin'ny bebe anay zay satria ny dadabe anay zany a maty tamin'ny 7 a dia tsy makany zay a satria no ny tantara sy ny ara-pianakaviana dia lasa eny amin'izay fasana zay rehefa tena zohina sy tinihana le izy a dia ilayntsika velona ny miresaka momba ny fasana ny ao anatin'ny fasana eny zao a amin'le tanàna dia misy ny hafaliana satria mahavita fasana le fianakaviana dia mamindra ny razana very ambony ery ho eny amin'le fasana vaovao misy fety ao an-tanàna dia misy fahoriana koa ao an-tanàna fasana daholo iresaka eo razana daholo iresaka eo ekena fa mampisy adevitra be ny mikasika ny hoe ny famadiana ny razana ny sakalavadiso fa tsy maintsy iaina amin'izay zavatra zay ary mahasolavitra tena mivadika ny ilaina mijery an'izay ahafahany rehetra tsy maintsy pobe loatra satria rehefa mivola fasana dia miditra ao ianao za zao zay vao nahita ny dadanay fa na vao tena amizay asiana kely an'ity aloha zany le izy dia ilainy zay ny resaka pratika le izy resaka pratika hoe ny valala fiandrifasana manazava misy ny mpandova manao fanotrarana tanàna olo eny ihany tsy maintsy misy ny zanaky ny valala fiandrifasana misy ny mpitazona ny lakle zany fa saingany zava-mitranga amin'le hoe famakina fasana fangalarina taolambalo zahay dia mamerina miantso ihany ary miresaka ary ampitaina amin'izay mieritreritra angalatra taolapalo zay mahatonga ny ana fanambadiana koa misy zany gotiny hoe zay mahatonga ny ana fanambadiana indrindra amin'ny fisehoana sy ny fanaterana vodondray fa ifankafantatra tsara mihitsy hoe avy aizy ianao taranakiza sao sanatria iray fasana ihany dia ilaina zay fomba zay misy ihany koa zany a ny afatra apetraka zany amin'ny hoe ny efa ny fanafaran'ny razana sy ny sotoavina mamalagasy amin'ny tsy manitrika raha tsy miilana ny andro tsy mandevina amin'ny andro sasany samihafa misy dikany io avy amin'ny asin'ny tany samy manana ny fomba ny rehetra izay a no azo mehizana azy agny cliba toy izy atsika ny fandarana isaka ny zomato zao tsika dia anaraka ny zanam-pandarana zaza manontany taoriny momota sy clochette tamin'ny herinandroany tao anatin'ny zazamanotany a dia i DJ Gouty kosa no vahiny miaro sorojo ravaka sy ireo mpiara-miasa aminy amin'ity zazamanotany ho any androany ity nao arahantsika ny makasika izay DJ Gouty biskitinao faly mafantatra anao biscuit tena tiako ve anareo malo DJ Gouty zay ny biscuit tena tiako ny anarako dia Mikael faly merava Mikael tena anao nianatra tamin'ny taloha ay ny anarako a tamin'ny primaire tao Somaharitra dia avy eo Sainte Famille foana dia avy eo teny Katso dia avy eo INSP Mady zay ny anarako ny anarako dia Patrice faly merava Patricia ianao ve efa manambady aman-janaka ye efa manambady DJ Gouty io amin'ny anina io e mbola tsy manan-janaka ny anarako Ryan Midi ya faly merava anao inona fialamboly tiany DJ Gouty akoatra manao DJ ay fialamboly tena tiako a dia milomano a dia manao internet a dia mamaky boky dia manao foty
Ny anarako dia sandatra. Fanomera-bany sandatra? Za dia 7 taona. Inona no laoka tena tiany titreko ty indrindra? Loka tena tiako tena be da be mihitsy, za tena kanina be mihitsy. Fa ny tena tiako kotleta sy kotleta panien tena tiako. Ny anarako dia Yantsa. Fanomera-bany Yantsa? Afaka mba hazavainy titreko ty ve le hoe DJ? Ay, ny asan'ny DJ dia mampilalao ny vahoaka, mampandihy ny olona, dia misy koa ny mandefa hira rehefa misy fetim-pianakaviany reny, dia reny ny atao hoe DJ. Dia misy ihany koa le mamorokira, misy koa DJ ny anaran'ireny. Za dia Stéphane ny anarako. Fanomera-bany Stéphane? Tena zao ny tany efa nalehan'ny DJ rehetra. Madagasikara zao efa niteteziko daholo tamin'ny resaka DJ. Ny anarako dia Vanessa. Fanomera-bany Vanessa? Folo taona. Tamin'ny taona 5 DJ Godin nanomboka nanao DJ. Tamin'ny 2006 nanomboka nanao fa 2009 vao nanomboka niasa hoe nandray vola tamin'ny resaka DJ. Ny anarako dia Ravaka. Fanomera-bany Ravaka? Ezaka ianao no mipetraka azafady? Za ve? Eto ambonin'ny tany ano mipetraka? Any anala mahitsy any ano mipetraka. Ny anarako dia Katy. Fanomera-bany Katy? Izaka ny tena anaran'ny DJ Gouty. Ay, tena anaran'ny DJ Gouty raha tovy Nerina Faly. Zay ny tena anarako. Ny anarako dia Patricia. Ye. 20 taona. Fa maninona no DJ Gouty ny anaranao fa tsy DJ Salto? Ay, zao le izy hitanareo natonga le DJ Gouty aloha ny azavaiko. Tamin'izany mbola tsisy terakinareo tamin'izany. Dia nivoaka amin'ny biscuit Gouty. Dia nisy ankizy kely zay mitovy taona taminareo tamin'izany. Nijery an'le pub dia nisy ankizy kely tao anatin'le pub nitondra an'le biscuit niazakazaka. Dia lazain'ny olona hoe za le Gouty, za le bandy kely tao anatin'le pub. Nefa tsy za le izy fa bandy hafa. Dia nefa surnom-ako avy eo niteny tanàna rehetrarehetra nataon'izy hoe Gouty. Dia efa nanao DJ dia nasiako DJ fotsiny teo alohan'le surnom-ako hoe Gouty. Dia lasa hoe DJ Gouty, zay fotsiny tsotra be. Merci. Ny anarako dia Mamso. Ye, Mamso. 10 taona zao. Afaka manome hira anay ve ianao? Ye, efa misy hira ray mihitsy ao le nomany teknisianao. Dia mandihy daholo zany tsika rehefa le hira? Ay, tena mitsangana daholo ary noho ny ary. Tananao ohatr'izao alefa makaty. Io ndray ohatr'izao eo manao zao dia miempotra zay dia atao ohatr'izao tanana aloha anaraka misaotisaoty amin'izay. Dia zao tsy mifanosika miaraka mikisaka makaty daholo. Akarin'izay Makati manao sasarivotra daholo amin'izay. Ambany miaraka mirakora dia atao ohatr'izao teka be ho anareo fa mahafinaritra be. Mahafinaritra be le izy zany hoe za moa zany efa zatra miaraka amin'ny ankizy ohatr'izao foana dia morapida be amiko miaraka amin'zareo sady mahafinaritra le izy. Tena mpahatsiaranao fahazazanao. Ye, ohatr'ireny tamin'ny mbola kely mihitsy rehefa mahita ohatra hoe tamin'izany mpizena laza ny Zakatina dia faly be mihitsy tsy misy taona zay miaraka amin'ny dadanay dia mihaona amin'ny Zakatina faly be mihitsy tamin'izany. Misak safa sa utake,
zay teka be ho anareo ary raha zao zany le rivo mikosika dia lasa DJ côtelette pani DJ côtelette pani mahafinaritra ka le hoe maka-anarana sakafo zany atao an'le anarana aloha be kaba misy DJ ravitoto eny ary rehefa mifalifaly araka tamin'ireny ankizy ireny sy DJ goditsika dia jery kosa ny antsofonjy ao anatiny SOS. Zazamena vavy kely iray no aratsika ao anatin'ity zazakely vao mena vava 13 andro monja saingy manana olana eo amin'ny fahasalaman'ny fony. Tokony hatrika fandina aingana ny ivelany izy ka mila tolotana avy amintsika tsara sitrapony fianakaviany. Nijery azy teny amin'ny hôpitaly Androany miaro sorojoravaka sy Dor Farakotony aina. Zaza voalohany ray aman-dreny Iramilson Lila Arfenitra. Zazavavy kely vao 13 andro monja. Mbola teo am-piterana izy dia efa nanompo mangana ary rehefa nanao fizahana ny mpitsabo fantatra fa manana olana eo amin'ny fahasalaman'ny fo ity zazamena vava ity. Misy lalan-drà tokony saraka tsinina nefa lasa mitambatra ka manjary mifangaro ny lalan-drà mitondra ny ramaloto sy ny ramadio. Noho izany tsy maintsy mila oksigène ny lila kely mba hahafahany miaina. Areti-po izay azo tany am-boaka. Zany tenenina amin'ny teny vahiny hoe cardiopathie congénitale. Mety antony maromaro mety antony atonga an'izy io. Mety diabétique ve ny reniny indray le diabète gestationnel. Nety fananana areti-po ve ny ray aman-dreniny tao na avy any amin'ny dadany na avy any amin'ny reniny. Tsy fantatra izay zavatra izay. Dia natao koa ny ECG tamin'izay dia tena complexe be le izy. Dia tsy sahan'ny cardiologue ny médecin du monde natao zany le opération fa risque be le izy dia ozy izy hoe pas d'indication opératoire ny valy azonay zany. Tsy vita eto an-toerana ny fitsaboana ny lila kely ary sosikevitry ny mpitsabo ny andefasana azy any Inde hoy ny reniny. Voalaza fa tsy maintsy atao mialoha ny fahatelo volana ity zazamena vavy ity ny fandidiana azy. Vao 13 jours izy zany teraka. Tsy mbola tena hoe afaka mba miprofity anazy mihitsy an'izay ary satria na ao amin'ilay toerana hipetrahana arana tsy azo hidirana raha tsy hoe vao nanomboka maly vao afaka hoe mba niditra tao hoe mba mamenono anazy fa depuis izy zany zay mbola tsisy nahita anazy loatra. Le mahatonga an'izy tsy vita zany satria d'après les cardiologues nay zany opération à cœur ouvert hoy zany le izy zany hoe asorana ao anatin'ny vatany mihitsy zany le fony dia didina dia izy mena amina tube aloha mandrapavita le opération zany hoe risque be mihitsy zany le izy. Naino ny feonay fotsiny 500 millions feo mbola henonay zay fa tsy mbola confirmé zany. Mila tolotanana arak'izany ny fianakaviany Iramilson Lila Arfenitra. Tsy voatery eo amin'ny lafiny arabola ihany fa na amin'ny resaka sosikevitra ihany koa aza satria mbola andalam-pandinihana izay hôpitaly hitondrana ny lila any Inde ireo ray aman-dreniny. Mangataka amin'izay malala-talana rehetrarehetra zany vola moa zany tena base-le izy dia efa misaotra sahady mialoha anareo rehetra izay anohana anay. Le hoe koa aloha na masokarenana fitsaboana aloha tena enjana. Efa nitenitety foana ohatra hoe ny amin'ny insuffisance rénale dia misy le dialyse. Tena amin'ny maha-olombelona zany hoe lôjika ve hoe tsaboana. Dia rehefa tsaboana dia tokony voatsabo eny tsika maka ohatra foana amina resaka zavatra lafo be. Manahirana le izy. Misy fiaramanidina zany efa miandro dia tonga dia raha misy lolo tonga dia fa tsy maintsy misy sarany foana le izy dia iny tena ozy hoe offense à l'humanité mihitsy ny sarany tsabo.
dia miandra tolotanatsika zany a iny zazakely iny a izay fahitanao taony laharana sy ny azo andefasana izany sy aratsika na ny toy ny manaraka dia ny insolite. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, na fayano ny prime. Manolotra ho anao. Lehilahy ray manana vavangeza indrindra maneran-tany indray no hoentintsika ao anatin'ny hafakelany io alina mahatratra 7 cm be izao ny tatabavany ary noho izay fihavany amin'ny be somaro izay dia efa nahazo ny Guinness de record tamin'ny taona 2012 ho an'ny olona manana vavangeza indrindra izy. Ndao avy hatramin'ny sary fanadadiana. Francisco Domingo Joaquim no anarany, 17 taona izy ankehitriny, teratany Angolais ary manana ny mampiavaka azy manokana. Tsy inona izany fa ity vavany ngeza dia ngeza ity. Mirefy 17 cm mantsy ny tatabavany ary vitany Joaquim ny mampiditra ireny kanetina soda, concombre na ihany koa baranjely iray ao ambavany toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Fandarana iray tamina fahitalavitra italiana no nanehony Joaquim ity vava izay mampiavaka azy ity. Namoaka sy nampiditra kanetina labiera iray 14 taom-bavany mantsy izy nandritra izany. Rehefa nampahafantarina azy fa ho isan'ny voarakitra ao anatin'ny Guinness de record izy ny taona 2012 faly aok'izany ny lehilahy. Mbola vao 20 taona monja mantsy izy tamin'io fotoana io. Direkitra teo noho izany fa i Francisco Domingo Joaquim no lehilahy manana vavangeza indrindra maneran-tany. Nambarany fa nofinofy tanteraky ny azy satria tsy misy tsy mahalala azy tokoa eran'izao tontolo izao. Le otrotony mampbe sady matra mampalely an'le izy iny tena be vava zany be tatabava mbola vony vava moa zany raha be ty eny are aoriny mety eo ianao no tenan'le iresaka an'le hoe alefatsika dia melolo zany le resaka hoe Rohingya mampalely le zavatra mitranga satria lasa ohatrany hoe purification ethnique le zavatra ataon'le avy any Birmanie mbola andalina io zany satria za zany mbola vao mijery le vaovao fotsiny fa mampalahelo ny mahazo zareo satria voailika dia misy toerana mitokana dia any Bangladesh zareo dia rehefa any Bangladesh izy io zany no atsapatsika hoe ny impuissance ny communauté internationale amina zavatra cas humanitaire ohatran'io satria inona no mampisangam-bola antsika amin'izao fotoana izao dia Donald Trump sy Kim Jong-un mifamaly ny zavatra mitranga amin'ny ohatran'io manko tsy inona dia olombelona zareo ary ohatrantsika aty rehefa maka ny sarintsika aty hoe misy olona trabohina na tratrany anina dia misy an'le anaterana rano sakafo sy ny sisa mampalahelo dia rahantsika ny vaovao momba an'ireo Rohingya reo fa tena mampalahelo koa satria na ny aretina sy ny sisa tena ka Rohingya le izy raha tsy diso Rohingya izay mihitsy le toerana izay mbola etonatsika fanadina manaraka zay ihany fa ny rehefa orina ny météo moa zany tsy mpiteny kely fotsiny momba le hoe fiarahamoniny malagasy sy ny faneraserany amin'ny fasana na oarahantsika ny météo. Nanombokahatry ny alina hatramin'ny tolotolakandro teo dia efa nahare fa somary nisy orana sa herika antsitaitaka kely ho an'ny teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina izany raha hovinavina rahampitso ihany koa dia torak'izany ary tsisy masoandro mihitsy loatra eto no voavinavina fa dia izay rahona sy herika izay no ameno ny tanàna na izany antsanaiza dia ifandemandraona sy masoandro ny toerana afantsiranana Tomasina Antsirabe Mahajanga Fianaran-tsoa any Toliarisa no ahitana masoandro mibalika raha ny famantarana sy fanehoanay le Jite ato anatin'ity météo ity. Dia ny afatrapetraka moa zany dia hoe rehefa misy ny momba ny razana ny fasana ny tanindrazana teneniny valala fiandro fasana sy ny ray aman-dreny arahana afaka manadiady ihany fa tsy afaka isika fiarahamonina miteny hoe noho ny fandrosoana sy ny sisa dia andao fa tsy maninona zao ohatra ny ao anatin'ny resaka fanambadiana hoe ny fifakalalana tsotsotra dia fisehoana dia fangatahana dia fisehoana aloha dia avy eo fangatahana sy vodiondry dia fisoratana mariage
arahana arak'izay le izy zay fa nahita misy olona vita maratra avy any am-piangonana zay vona nosoratra raha ohatra ka ny lojika ny ara-panjakana tsisy olana sy mifandray ireo fa ohatra hoe nyvodiondry isy oatra zany iny dia ny anay moa zany zao a misy natao anirotra aloha zany no ny antony samihafa momba ny fasana dia nisy namaky le fasana anirotra mba taindry reo avy eo le razana netatra latary ambony analaky netatra dia nahankina mipetraka tsy meloza ozy ny fiteny fa nahankindra laha teo ambodikininina dia tataka eo atreo ny tataka inona ny zava-mitranga zany tsy alatra tao lapaty le izy fa alatra fandrobana zany hoe mety firavaka na ny volamena no nijeren'ireo mpangalatra tam'le izy be dia be zany zava-mitranga zany fa efa nisy namana mpanao gazety nanadiady lehibe moa tao amin'ny radio tary aminay taria hoe ny alatra tao lapaty le resaka resaka fitaka sy lainga fotsiny zay aloha ny atokisako sy inoko tanteraka satria mbola tsy naheny mihitsy tsika hoe lasa famboadentsika manaraka zay oentsika manaraka zay fa fotoana moa manampetra Gottlieb marana antsika ny fotoana dia ny fanaova-meloma ho amin'ny rapitso indray tompoko mila mandoro taratasy moa zany zao rehefa avy varavarana zay ny fomba ndrazana meraka mandram-pianary rapitsonay fotoana antsika tompoko lasy tompoko avy amin'ny fitoro ariva rampitso nanomboka ny le Jite lasa ohatra ny mame bastaly Telma, Safidque numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manoltra ho anao. Bijouterie, vite vous la mail. Tugava Malaga en galerie si Tsaralalana, au premier étage, box manoltra ho anao ny le Jite. Mitsakitsako tchin-tchin miaraka amin'ny le Jite. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny le Jite.